Fahasairana anahy tamin'ny fampianarako kely de resaka ny famagnako zanako mianatra, de resaka écolazy, de fikarakarako zanako amin'ny lamba sy ny savognana sara. De efa nisy vason'ankonana zany zaho zegny vao tafiditra nianatra Roseline. Ny tombo zany ny fampidirana ny ray aman-dreniny mpianatra satria rehefa nahazo io vason'ankonana io zany ny ray aman-dreny de nazotona mpiditra ny zanany taty an-tsekoly. Ny zaza moa zany mazoto mianatra sady sy ohatran'ny taloha loatra satria taloha zany de ohatran'ny hoe sy mitondra kapa, sy mahazo goûter de sy avy andeha hianatra. Rehefa nahazo vason'ankonana zany de mahazo kapa, mahazo lamba mba afaka andeha mianatra de mazoto zany zaza. Anisan'izany koa ny taham-pahafahan'ny zaza satria mazoto mianatra zany zaza de mirisaka mahay zany izy. Rehefa navy amin'izay vehivavy tsy ankonany telo fa raha nilano zareo iaby ny azoko, niviliako i kitapo, niviliako i kiraro, niviliako i salotsy, niviliako i begodi. Rehefa i amin'izay hianatsy maraindray amin'izay ampinomiko dité, ampandroako, lasalorako amin'izay labangoko. Tsy manapatampaka na koa le nanomboany vatsy igny nanikio. Mazoto mianatsy fa manazo vatsy igny raha mahazo alenka vintsy. De ndraika nisy vason'ankonana de teo nahazo fampianarana tamin'ny sehatra Mahasoa aho. De hitako take fampianarana de teo aho nalala nagnano tahiry aho, nagnano tahiry. Aho zakeko zao hoe iompy akoho ndraika de mividy akoho rekareka aho, mividy akoho rekareka. De avy take de vidy kosoa ndraika sika de nitandena lambo zay. De nagnano tahiry mi de avy te de nividy omby. De hoe ohatra metimety fampianarako ny zamajinika anay za afaka ampianarako amin'ny privé. Seky sy nianatra zany Roseline na sy efa nisy vason'ankonana. Gn'etampoko amin'ny anako mianatsy io lafa afaka fianara soa ka falifaly gnaiko. Ny zaza mahay ihany no afaka mampivoatra ny fiainany.